Nataon'i Jesosy ahoana ilay hamadika azy. Andinika an'izay indray isika an'io ary anasananao amin'ity fandarina universe ity mba hanoron'ny ny tompo lalana antsika ihany koa eo am-pitondrana ny hafa. Isaoran'Andriamanitra ary ankasitrahany ianao feno fitahiana ny fiainana rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no tanterahana alohan'ny zavatra rehetra. I Jodasy no resahantsika an'io ary na dia namadika azy izy dia ahoana ny fomba nitondran'ny tompo azy. Mialohan'ny resahana dia andeha isika hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra, tiany olona rehetra ianao ary tianao tonga amin'ny fibebahana sy ny famonjena farany ny olona rehetra, saingy manana safidy ny tsirairay. Ampio izay mbola hahay safidy anaiky ny sitraponao sy ianao izany, satria izany ihany no ahafahana manala anay amin'ny fotaka mandrivo ny fahotana sy ny fahaverizana. Dia tario sy arovo zahay zao, andinika ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Ilay namadika na ilay mpamadika. Rehefa miresaka momba ny Jodasy zasy ianao ao amin'ny tontolo ahafantaran'ny kristianina azy dia matetika isika no hoe manaratsy an'i Jodasy foana hoe mpamadika ary tsy mihevitra mihitsy azy isika hoe mety ho izaho mihitsy koa io manana ny toetran'ny Jodasy io saingy amin'ny fomba hafa, fa raha eo imason'Andriamanitra dia mpamadika toa an'i Jodasy koa. Ary ataontsika hondoa tsara fa nivadika tamin'i Jesosy daholo ny mpianatra rehetra, fa saingy Jodasy kosa dia voalaza manokana hoe izy no mpamadika. Nianakaray aminareo ozy izy Jesosy teo amin'ilay fisakafoana hariva no hamadika. Ary miverimberina 5:12 farafahakeliny ao amin'ny Jaona zany io hoe fahamadian'i Jesosy, fahamadian'i Jodasy an'i Jesosy io. Ary izay fiverimberenana izay zany dia efa antson'Andriamanitra ho an'i Jodasy foana hoe andao manapa-hevitra ianao raha tena hanao ny sitrapon'Andriamanitra, fa mbola afaka ho tonga amin'ny fibebahana ihany koa nefa ianao na dia io ary ny safidinao. Izay no zavatra niseho. Eto isika dia hanavaka kely aloha. Raha hoe isika no mitondra olona mpamadika, izany hoe misy olona namadika fitokisana antsika, dia azo heverina sy azo antoka fa hoe vitatreo ny fiarahana miaina sy ny fiarahana miasa. Fa ny an'i Kristy izao no voalazan'ny Jaona 3:1 ary manaitra izy ity amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary rehefa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy, Jesosy zany ny resahana, dia tia azy hatramin'ny farany. Ilay azy dia an'i Jesosy, fa ilay azy faharoa dia ny mpianatra, na hatramin'ny tonga hatramintsika ankehitriny zany. Jesosy zany tia ny mpianany, tia ny olona rehetra izay miaraka aminy, izay anazy hatramin'ny farany. Tao anatin'izany Jodasy, tsy afaka esorintsika tsy ao anatin'izany izy. Ary ohatran'izay koa hoe mety mandeha amina toe-piaina mamadika ny olona sasany. Na zana ianao zao mihitsy aza mety mamadika koa amin'ny fiainana, fa isika tsy mihevitra hoe ka izany no ataontsika. Fa izao, ny fomba tondran'ny Jesosy an'i Jodasy kosa dia araka io voalaza io hoe tia azy hatramin'ny farany. Ary sainao nge zany hoe tia hatramin'ny farany zany. Sarotra ao antsika ny anatanteraka izany. Fa izao, nasehoan'i Kristy tao amin'ilay efitrano ambony fiarahana amin'ny sakafo, fa tena mbola tian'i Jodasy izy ary maniry mihitsy azy miandry fatratra ny Jodasy ho tonga amin'ny fibebahana. Tahaka ny mpianatra anankiray izay ho hitantsika hoe Petera tonga tamin'ny fibebahana, dia tahaka an'izay ihany koa ny tombam-bidina nanan'ny fijerin'Andriamanitra ny Jodasy, zany hoe tiany koa raha ho tonga amin'ny fibebahana na dia ny safidy hanao an'izany hoe famadiana na hoe fivadiana fitokisana tamin'ny zanak'Andriamanitra zany azy izy. Zao ny zavatra tsy maintsy mariantsika, tsy maintsy ny safidy aloha Jodasy. Rehefa nanehoan'ny Jesosy fitiavana izy dia tsy maintsy ny safidy ihany izy. Fa zao nefany nanamafy ny fony izy nanoloanan'ny fitaoman'i Jesosy azy. Dia nanaraka ny ditry ny fonina hoe ny drafy ny fisainany ihany zany no narahany sisa. Hoe efa zay aloha ny ataoko dia tena zay no ataoko rangahy aloha. Ary nambaran'i Jesosy mazava aza fa efa fantatr' Jesosy daholo ny zavatra iseho ataon'i Jodasy. Fa saingy izao nandeha ihany Jodasy hoe ataoko aloha. Zany tsy midika hoe teo amin'io fisakafoana hariva farany io no farany tenenan'i Jesosy azy hoe dia anao zany dia very ihany. Tsy niteny an'izay mihitsy. Fa mbola niporofony Jesosy fa tian'i Jodasy hatramin'ny farany Jesosy. Ary izay ny toko ho antsika rehetra.
fa tiantsika hatramin'ny farany Jesosy, ary tsy hoe tia fotsiny arak'izay heveran'ny fisainan'olombelona azy, fa tena tia araka an'Andriamanitra, izay le hoe nanolotra ny ainy amonjy ny sakaizany, ny ainy mihitsy no natolony mba hahatonga antsika ho afaka ao amin'ny fangejany ilay faharatsiana. Andriamanitra ny hanampy antsika mba ho takatritsika tokoa, zany hoe tiany hatramin'ny farany, ary tena tiany zasy ianao raha ho tonga amin'ny fibebahana, andaontsika nanapa-kevitra hiova ho amin'ny fibebahana amin'izay fiainana tsy nety teo aloha hivavaka isika. Misaotra indrindra Tompo fa tsy tianao ho very izahay, eny fa na i Jodasy aza mbola afaka tonga tamin'ny fibebahana raha ny safidy an'izany izy. Ampio izay Tompo hampiasa ny safidinay ho amin'ny fanaovana izay tsara mendrika ho amin'ny fibebahana sy ny fietrena eo anatrehanao. Omba siaro anay ianao mba tsy ho lasa lavitra izahay ka ho any amin'ny fahaverezana ny safidinay sanatrian'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anirina hifatratra izany. Amen.